ny Eosoa de toizatsika mihitsy hoe lasa Jesosy. Zay zany ny tena izy zany zay hoe ao anatin'ny soratra masina anatin'ny baiboly zany naninona zany lasa Jesosy ny ao fa tsy Eosoa. De ny fanazavana zay mihitsy nomekatsika hoe satria fa haitsika tsara ohatran'izay fampianarana anankitelo ianareo zay fa tena nanome fampianaran-diso mihitsy ilay Jesosy na Jesoa na ihany koa ilay Jehova sy Avea nampianatra zavatra diso mihitsy. De zay nao zavena amintsika hoe inona ny antony na tonga n'io anaran'io tafaova aloha ny anaran'ny Yahva lasa niova hoe Jehova na Yahvea, ny anaran'ny Eosoa lasa hoe Jesosy na Jesoa na Jesu na Jesasa. Androandray tsika niaraka hijery an'izay fanazavan'izay hoe inona no antony natonga an'izay. De voalohany aloha zany ho jerevantsika araka ny soratra masina tokoa hoe ao azaveko amin'ny ankapobeny zany vokatry ny fahatezerany dada Yahva, satria tena tsy niraraha mihitsy reto zanak'Israely fa Israely eto fa nandika ny didin'Andriamanitra io foana ary tsy niraraha mihitsy de tonga niozina ny dada Yahva ary nanomboka tamin'izay de rehefa nilatsaka reto ozina reto de nanomboka tena tsisy famonjena azo ny tononona intsony tao amin'ny tanin'ny Israelianina, tsisy famonjena azo ny tononona intsony tao amin'ny tanin'ny Israelianina zany. Ka rehefa tsy nisy rehefa tsy azo ny tononona tao intsony ny famonjena, inaran'ny dada Yahva nefa ny famonjena, inaran'ny Eosoa nefa ny famonjena, de rehefa niaraka rehefa navoaka an'Andriamanitra le tena hoe tsy misy famonjena intsony eto de mazava ho azy taorinan'izay foana ny anaran'ny dada Yahva azy mitondra famonjena, ary rava ny anaran'ny Eosoa totika hatrany amin'ny apôstôly tsy afaka apetaka ao Israela intsony ny famonjena, ary zay natonga ny hoe maty hatramin'ny azo oliva roa rehefa ho tonga oro zareo efa ano izy zany. Ka raha vao manomboka mandeha ny asandreo de maty ho azy eo re vonondreny koa rehefa avio araka ny soratra masina zany. Zany hoe toerana mamonan'Andriamanitra io Israeliana io zany azo tsy amin'ny teny zao no niozina nazo anazy tamin'ny dada Yahva. Izay le ho azavaintsika amin'ny fampianarana hoe noho ny amin'izay antony zay satria tsy afaka nitonona atao intsony anaran'Andriamanitra ray de mazava ho azy satria mitondra famonjena, tsy afaka nitonona atao intsony anaran'ny Eosoa satria mitondra famonjena. Porofon'izany maty hatrany amin'ny apôstôly de maty hatrany amin'ny azo oliva roa zay ho avy ao de zao novainyretsy amin'izay ny anarana ny dikan'izay, novain'le hafa firenena satria tsitsy niarotsony le anarana de novain'ny hafa firenena. Ka raha tokony anarana Eosoa manafaka amin'ny fahotanany ao de Jesosy mampiditra fahotanan'ny olona no tafiditra ao, ary Jesosy mahatonga ny olona hiara-miasa amin'ny devoly ary Jesosy mahatonga ny olona tafakamana amin'ny devoly na Jésus tafaraka amin'ny diabla tsy sahala amin'izay sy maro samihafa. Dao rahantsika ny fanaporofona manaraka indray tsika ry amin'ny tablo eria ny antony natonga an'izay rehetra zay miteny teknisany rehefa sokafy amin'izay fa mbola nomana kely aro aiza misy teo hojerevantsika avetrany ny tenin'Andriamanitra arika hatramin'ny bokyny ampaminany voalohany Isaia toko fa 9:7 hatramin'ny 10 jerevantsika Isaia 6:11. Ty zany niozina voalohany indrindra avy any amin'ny dada Yahva hoe noho ny amin'ny aleontsika aloha maky any Jeremia ty le teny dada Yahva hoe tezitra izy de nandefa niozina amin'izay nakany amin'ny Israelianina. Isaia toko fa 5:20 na sy efa kelikely ato zany. Ty ny antony nanomboana an'le izy Jeremia Jeremia 25 manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo ka hatrany amin'ny andininy fa 1:10 eny zay misy Jeremia toko fa 5:20 manomboka amin'ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fa 1:10 eo. Jeremia 25:3 Jeremia 25:3 jusqu'à hatrany amin'ny 11 zany no vakitsika arakaraka an'izay hitantsika anazy eo zany zay. Enonge efa nanomboka taty zany io atezeran'ny dada Yahva io nandeha hatramin'ny taona fahatelo-ambin'ny nanjakan'ny Josias zanak'i Amona mpanjakan'ny Joda ka mandrak'andro any de mandritra ny 320 taona zao no natongavan'ny tenin'ny Yahva tamiko ary lazaiko taminareo. Eny ny fo maraina koa ka nilaza nefa tsy niainonareo. Anio tena tsy miaino ny tenin'ny
teny io Andriamanitra io misy izay nampitondrana nisy Jeremia mpaminany zany zanak'Israely, zay ny tena resany eto. De tezitra be moa zany Jeremia hoe tena tsy miraha mihitsy zany venareo. Ary avana niraka ny mpaminany ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny ny fomarenako izy ka naniraka nefa tsy nety niaino nareo. Naniraka foana zany io Andriamanitra io hoe mba mino ny tenin'Andriamanitra teny iavanareo fa ompitena ingenareo rehefa tsy haino e. De ahoana teniny ny fomarenako izy ka naniraka nefa tsy niaino nareo. Na nangilatsofina iaino ka manao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy ianareo ka asy amin'ny ratsy foana nareo ka de onany amin'ny tany zay efa nomeny avanareo any Israely io sy ny razanareo hatsaiko mandrakizay. 9. Ary aza manaraka Andriamanitra fanompo asiankoka eo anatreny ary aza mampahatezitra mihitsy ny amiasan'ny tananareo. Efa misy atezerana be mandeha mihitsy izany eto noho ny amin'ny ataony zanak'Israely. Fandrao tonga loza aminareo aho fa tena mpididozana izy rehefa manao adalana eo amiko nareo e. Efa nanome avertissement zany io dada Yava io. Efa ela mihitsy. De vaketsiandreo amin'ny 7. Nefa tsy nihaino ahy nareo hoy Yava. Mba hampatezeranareo amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza, fo maika nakasika mihitsy nareo amin'izay ataonareo io. Io zany tena tsy fonao io dada Yava io rehefa teny izy de tokony arahana de rehefa tsy miteny anao de ho faizany amin'izay na ohatra sy ady any ampianatra hoe aza mitandrina didy folo fa tsy izy io. Mialahy ianao. Ka eto zany tsika nahita an'le tenin'Andriamanitra hoe nozonon'Andriamanitra zanak'Israely tsy misy famonjena intsony. De nefa tsy nihaino nareo mba hampatezenareo ahy tamin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Koa izao lazainy Yava tompony maro. Noho ny tsy nihainonareo ny teniko dia indro hampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna mpanompoka ho Yava. Ary hoentiko amely ty tany ty sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrarehetra izy de ho aringako tokoa ireo ka ho ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. 10. Ary atrahatra eo aminy ny feo mifana sy ny feo miravoravo. Tena rava tanteraka mihitsy zany. De ny feony mpampakatra sy ny feony ampakarana noho ny amin'ilay hoe nanao tsintsinina ny Israelianina n'ilay didy nomena azy. Any zareo manokana mantsy fa tsy diranao. Fa raha ianao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina no miditra ao de mpanota ianao de ianao ndray lasa aripaka makany amin'ny heriko. Ary atsahatra ho aminy ny feo mifana sy ny feo miravoravo de ny feony mpampakatra sy ny feony ampakarana, ny feony vaty fikisoam-bary sy ny fahazavany jiro. Ary ty tany 9. Jeremia 25:3 ka amin'ny 11. Ary ty tany rehetrarehetra de olofoana sy olao ary ireto firenena rehetrarehetra anompony mpanjakany Babilôna 70 taona. Tsany de andevozina sy fahorinana nazo azy zany. Tezitra dada Yava de nanomboka nandeha amin'izay hoe ompitehako nareo. Tsy nijanona teo any nefany. Fô jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra araka le lazaiko teo hoe aiza moa izy? De andratsika aloha ikaraka an'izay teny izay aloha. Isaia 9:7 sy ny 1:20. Isaia 9:9 nanaraka amin'izay ny tenin'Andriamanitra taorianan'iny ary. Miloza mahatsiravina amin'izay na zao zanaky Israely taorianan'izay teny zay. Toy ny zareo miraraka talohan'izany efa nisy an'ity teny ity moa zany teny izy ary niatra tateoriana. Ary izy ty amin'izay ny teny mpaminany Isaia. Efa teny efa avertissement tany aloha tany daholo. Mandehana ka lazao amin'ity fireneny ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany nareo nefa aza mahalala. Zay efa atezerana zany. Mandrenesa fa aza mahalala. Efa ratsy be nge zany. Mijereva mandrakariva ianareo nefa aza mahafantatra. Any hoe jery ihany maso fa tsisy nina fantatrinareo. Ataovy adala ny fony ty fireneny ty ary ataovy ladalovina ny sofiny ary ataovy mikipy ny masiny. Any ataovy tena ladalovina ny sofiny, ataovy adala ny fony, ataovy mikipy ny masiny. Zany hoe Andriamanitra efa tena tezitra hoe tsy ataoko mahita nininona tsony nareo ny dikan'izany. Zay ny zava-doza amin'ny Andriamanitra io rehefa tezitra fo meko anareo zay efa meno sy mandeha ao tokantrano fa tena maizina ny lalakala ianao de no miainao anatin'ny fahotana. Ny olona miainao anatin'ny fahotana zany ke mitebiteby foana e. Fahoriana sy tebiteby lalandava ty mikipy ny masony, adala ny fony, ladalovina ny sofiny, inona tsony zany tsy fahoriana ny lalakala ianao. De ndao ary zany atao hoe tena aizina sy tena fahoriana. Fandrao mahita ny masony ka mandre ny sofiny de alala ny fony de bebaka izy ka ho sitrana. Eto zany tendriamanitra hoe tsy afaka mibebaka tsony izy ary tsy azo tranona intsony. Ka noho zany ataovy adala izy ataovy tsy mandre ny sofiny ataovy jamba ny masony
dia sady tsy afaka mibebaka izy tsy ho sitrana. Aleo izy tsy atao mandeha ntsony dia tsy atao mahita ntsony a, dia am'izay izy tsy afaka mibebaka, dia am'izay izy tsy afaka sitrana. Ozona ge zany. Noho ny amin'izy tsy afaka mibebaka nefa ny anaran'ny dada Iavà mihitsy le hoe zay miantso anaran'ny dada Iavà no ino moa le ho vonjeny. Donc avy jerevantsika izay tenin'Andriamanitra izay somary jerevana kely eo teknisianina. Nasika aloha hikarika kely an'izay teny izay a hoe zay miantso anaran'ny Iavà no ho vonjeny a. Aiza moa izay teny izay. Zao aloha hijerikelana izay vetivety ho antsika eto an-tokantrano. Zao misy nitiny izay miantso ny anarany tompo. Somary jerikelana izay tsy paozy kely vetivety kely fa kiaka kely an'izay vetivety tsika miandry daholo nareo a. Mandra-pahitantsika an'izay mba am'izay dia voaray daholo le toko sy ny indrindra. Joël firme izy dasika ny vetivety tena sy tadidiko intsony. Joël toko fahatelo andininy fahadimy izay no jerevantsika zany a. Joël toko fahatelo andininy fahadimy a. Joël toko fahatelo andininy fahadimy a. Sady ataontsika milamina tsara mihitsy ny tia fa tsisy mamaika antsika mihitsy ny dia am'izay a. Hitanareo tsara fa tena mizotra tsara akaraka ny toy izy. Tiana izy tia Joël toko fahatelo andininy fahadimy, ary nazovo ny antso ny anaran'ny Iavà dia ho afa mandositra. Matoa zany afa mandositra zany dia afaka miloza ny dikan'izany, afaka mifahoriana, afaka mifangirifirina. Zay. Zany hoe zay miantso ny anaran'io Andriamanitra iray Iavà io zany a dia afaka mandositra, afaka miloza, afaka mifahoriana. Zay ny tsendriko tsara. Ka eto zany nefany a tsy mahazo ny famonjena intsony zanak'isy ireny. Araka ilay Isaia toko fahenina andininy fahasivy ka hatramin'ny 1:12 teo tsy asiana famonjena, tsy omena fibebahana, tsy afaka mahazo ny hatsaran'Andriamanitra intsony. Mazava ho azy zany fa ilay anarana mihitsy no tsy azo tononona intsony. Satria ny anaran'ny dada Iavà ahafana mandositra ny aretina, ahafana mandositra ny loza. Zay ilay hoe nazovo miantso ny anaran'ny Iavà dia afa mandositra izy. Noho izany zany a na iza niza zany miantso ny anarana dia afa mandositra. Rehefa tsy afaka miantso ny anarana zany a dia ho avy ny loza. Ka tena tonga tokoa raha loza fa tsy afaka niantso ny anarany tokoa zanak'Israely a, nanomboka teo a tsy afaka natsoa ny anaran'ny dada Iavà noho ny amin'ilay ozona nazo teo. Ary satria hoe zay miantso ny anaran'ny dada Iavà no afa mandositra dia tsy afaka niantso ny anarany koa satria mba tsy ho afa mandositra dia nanomboka foana io anarana io a, ka zay niantso ny anarana indray raha ny fahita teoriana. Donc avaka antsika amin'izay kiaraka kely antsika aloha teknisiana mikasika ny amin'izay rehetrarehetra an'izay a. Ho vakintsika ary amin'io Jeremia 4:22 indray a, mba ho jerevantsika kely zay teny izay aloha Jeremia 4:22 hoe inona indray moa zany zao no tenentsika ato amin'ity toko izay andiny ity a ho antsika rehetra ny an-tokantrano any. Jeremia toko fahefatra andininy faharoa, mbola loza ihany ity Jeremia 4:22. Eny io nge ny tenin'Andriamanitra eo. Fa adala ny oloko izao tsy mba fantany, zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana, raha ny anao ratsy dia endry izy, fa raha ny anao tsara kosa tsy fantany. Efa lasa adala amin'izay ilay olona dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra intsony. Efa lasa adala hozy izy ny oloko a
zao tsy mba fantantsony tsy misy mahafantatra an'Andriamanitra ntsony ny zanak'Israely. Tena niatra taminy mihitsy le ten'Andriamanitra hoe ataovy adala ny sofiny tsy hafantatra ntsony ny fibebahana izy. Ko dada Iavana ny fibebahany satria dada Iavana nome ny fibebahany noho ny amin'ny Hosoazy nalefany dia fibebahana izy satria niainga avy any aminy ny fanekena ny fibebahana. Ka rehefa dada Iavana tsy azo antsony anarany rava ny fibebahana ny dikan'izay zava-doza. Tsy rehefa tsika indray ny ten'Andriamanitra manaraka hoe mazava be ilay teny Jeremia teo aza indray tsika aloha kiaraka ny anakary manaraka indray aloha araka ny ten'Andriamanitra rehefa tsika indray ao amin'ny bokyny Isias 64:5-6 jerefa tsika indray zay teny zay Isias 64:5-6 hoe tena tsisy miantso narany dada Iavana ntsony ny olona tena foana. Isias 64:5-6 jerindray tsika Isias 64:5-6 zany fa samy efa tahaka ny olony maloto izay rehetrarehetra zay ary le resaka zay mivadika tena olony maloto amin'izay ny Israelianina ary tahaka ny lamba miosondrany fahamarihana rehetrarehetra tena efa tsisy fahamarihana ntsony ny dikan'izay lamba miosondra tena faratsiana fadalana tsisy oatra zany toetsika le teny malazo tahaka ny ravina izay rehetrarehetra ary ny eloka mipoka ny tahaka ny rivotra tena feno eloka malazo daholo izy rehetrarehetra zany tsy misy miantso ny anaranao io le izy io tsy afaka miantso ny anarany dada Iavana ntsony tsy misy miantso ny anaranao ntsony na mifoy hifikitra aminao tsy afaka miantso ny anarany ary raha mifo maraina mba hifikitra aminazy tsy azo atao ntsony ny lozany dada Iavana zanak'Israely ny anarany aza tsy azo nantsonina ntsony hoe vakitsika tsara teny aiza misy teo 9 tsy misy miantso ny anaranao intsony io tena foana teo mba avany zanak'Israely ny fiantsoany anarany dada Iavana. Inona ny antony fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka dia nandevina anay noho ny eloko anay noho ny amin'ny eloko any zanak'Israely na afenin'Andriamanitra amin'izay ny tahony tsy misy afaka niantso an'ilay anarana ntsony maty ny zanak'Israely. Zay ny loza tena vokatra izay hoe rehefa naditra ny zanak'Israely izy ihany ny tady loza tapahany dada Iavana fifandraisana tsisy ny famonjena. Ianao koa milaza marina aminao fa miavina vono ihany ianao fa ho tapahana tahako an'io koa ny lalanao dia tsy ahitan'io Andriamanitra io tsiny rehefa miavinavina io. Zao ny antony natonga ny hoe tsy nesorony olona tao narany Ehosoa ilay manala ny fahotana satria zany Ehosoa zany dia tena manala ny fahotana fa zay moa jerevantsika zay hoe io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota. Efa hitantsika teo moa zany zay tsy mihaino ny mpanota izy ny mpanota moa alefa makany amin'ny elo le Andriamanitra natsoinao Jesosy Jesoa Zezy ny karazan'io nampanotanao Jésus Jesus nampanotanao mieritrerety ianao azao le anazavanana hoe nanina ny ala teo hoe narana io tsy misy miantso ny naranao intsony na mifo marinika ifikitra aminao fa nafeninao ny tavanao taminay satria ka nandevonanay ianao noho ny amin'ny eloka anay hoe ny zanak'Israely tena foana le anarana dikan'izay. Inona ny sary nisy tokoa taorianan'izany eo ndraiky jerevantsika indray ty ten'Andriamanitra ty raha hijery ntsika ny amin'ny zanak'Israely ao amin'ny Isea Amosa 4:9-7 Amosa 4:9-7 ka hatramin'ny 10 jerevantsika indray tia ny pratika an'io amin'izay loza ho an'ny zanak'Israely niatra tamin'ny mihitsy nyity loza ty. Amosa 4:9-7 ka hatramin'ny 9 vavakitsika indray ty arany pratika le loza nandray nazo ny Israely. Raha izy 10 lahy sisa reo an-trano iray dia samofaty ireo zany re misy olona 10 zany anatin'ny trano iray ka 10 lahy dia maty eo daholo reo ary ny avan'izay maty na izay mandevina azy dia ambeta azy ka hitondra ny faty ala ao an-trano any hoe tena mivoaka zany le faty dia hiteny amin'izay ao anatin'ny trano hoe mbola misy ihany va ato aminao dia antaindrany zany ao an-trano mbola misy ihany ve ao dia hoy izy tapitra dia valiana hoe mangina re fa tsy tokony hotenenina ny anarany ava efa tsy mety tsony zany manoro ny anarany ava efa samy mataotra fa raha voantsoa ny anarany dada Iava maty ny olona ny dikan'izay mamono amin'izay io Andriamanitra io raha anarana tokony mitondra famonjena sy fanavotana zany hoe ho afa mandositra ny olona araka hitantsika tary amin'ny Joel 3:7 iny lasa mamono indray ny hafaran'le anarany hoe zay miantso ny anarany rety ny maty. Zay zany ny hafaran'le olona ny miantso ny anaran'io Andriamanitra io
dia tsy nisy sany antsotsony le anarana, le anarana tsy afaka mipetraka atao Israela intsony ny famonjena. Dia ninomboka teo zany le hoe satria maty zay rehetra le atso le anarana, dia tsy nety nipetraka atao Israela intsony ny famonjena, tsy afaka natsonatsony anarana dada Iava. Dia teona tonga n'le anarana hoe Adonay, Adonay n'le atsony Israeliana hoe Adonay, dia nalain'le olombelona rehetra mpitondra fihavaana nataony hoe ny tompo. Raha te Madagasikara dia nataony ny tompo any amin'ny tany any andafy any dia nataony hoe Seigneur zay, ary amin'ny hafa moa zany dia nataony hoe Lord ohatra amin'izay nanovanova azy zany. Zay natonga an'izany rehetra zany. Ka izany rehetra zany no porofo amintsika hoe tena foana atao Israela marina le anarana, dia zay natonga le anarana Iava tsy nazo natsona, dia nataony zareo hoe Adonay rehefa avy eo. Dia ny sasandreo moa le tsy mandinika dia le Iava no vainy hoe Yahovah, Yahoshua, fa mbola mitandrina didy folo foana ry akekery. Zany foana ny ahafantarana hoe tsisy fampianarana marina zany fa pisy loko daholo le rehetratra reny. Zay no mahatonga ny ambassadeur-ny Soa ziady any raha ny dada Iava sy Yahoshua akety aminareo ilaza ny teny maran'ireo hoe ity ny famariana. Ary mariko fa zay miaraka amin'ny ziady ambassadeur-ny Soa afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony, zay le qualité-ny Andriamanitra ampianarako anareo moa zany rehefa avy eo. Rehefa tsy afaka nantsonatsony anarany dada Iava dia novaina Adonay, dia mazava ho azy nanahoana indray ny amin'ilay zanaka. Koa satria moa ilay zanaka tena mitondra ny famonjena, zany lehilahy zany itoriana famelan-keloka normal maty koa izy. Normal zany hoe zay mitondra famonjena ao Israela dia maty. Oke vakitsika ny teny Andriamanitra fa zany lehilahy zany itoriana famelan-keloka amin'ireo asan'ny apôstôly toko 10. Vakitsika indray aloha zay, hoe jevantsika indray zay teknisianina asan'ny apôstôly 10 dia ny andininy 43-44, asan'ny apôstôly 10-43-44. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka zay. Zany hoe ny anaran'ity zanak'Andriamanitra ty koa zany mitondra famelan-keloka, normal maty koa le izy. Zany hoe zay anarana mitondra famonjena zany potika daholo zay mitondra an'izay. Anarany dada Iava moa zany dia efa potika tsy azony tononona niova Adonay. Ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra mitondra famonjena tany ny vonoana, zay le Yahoshua tena izy no vonoany zareo. Ary tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra zaontsika famonjena afa-tsy anaran'i Yahoshua io. Zany hoe zany dia lazantsika fa tena mitondra famonjena io anarana io. Ka raha vao zahatra mitondra famonjena dia maty dia zay no nahafaty ny anaran'i Yahoshua le tena marina. Le ozy nareo hoe maninona tsy hita ao anatin'ny baiboly le anarana Yahoshua fa Jesosy ange iniona Jésus e. Dia zay ny valiny satria noho ny amin'ilay anarana mitondra famonjena dia tsy maintsy maty porofon'izany ny apôstôly kinga maty maty hatrany amin'ny apôstôly. Hitantsika tsara ny apôstôly nitondra ny famonjena, nitory an'i Yahoshua famonjena, dia Jaona dia gada tany amin'ny nosy Patmo. Doka avaikatsika rika hatramin'ny Apokalipsy toko 1 andininy 7. Ino tsara Apokalipsy 9. Izao Jaona rahalanareo sy namanareo tamin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana tao amin'ny Yahoshua, dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Yahoshua. Vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Yahoshua dia nigadaina ny apôstôly. Tatsika eto ny apôstôly Jaona io nigadra io tany amin'ny nosy Patmo izy. Izany hoe nizaniza mitondra ny famonjena eo Israela maty daholo. Dia io izy io. Ka izay sary zay dia hitantsika tokoa tamin'ny apôstôly fa rehefa nampianatra n'io anarana io ny apôstôly dia nivonoana. Asan'ny apôstôly toko 4, asan'ny apôstôly toko 4 andininy 18 sy ny 19 ngaman'izay 18 sy ny 19, asan'ny apôstôly 4 18-19. Ary niantso azy izy ka nandrara tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Yahoshua tsony. Eo ary izy io. Norarana ny apôstôly tsy hanonona zany anarana zany tsony na hampianatra amin'izany anarana zany. Zay le hoe tena tsy mety ao Israely io sary io. Ka zay miantso an'io anaran'i Yahoshua dia nivonoana daholo. Fa zay mihitsy izy dia lorentsika jeren'ny asan'ny apôstôly 5:40 asan'ny apôstôly mbola vaketsika indray ny
5:40 ino zany ankety asyny apôstôly 5:40 dia nanaiky azy izy ary rehefa niantsony apôstôly izy dia mikapoka azy sady nandraraha tsy teny aminarany Ôso antsony ary dia nandefa nandeha avertissement farany nefany tena nikapohany zareo mihitsy io lehilahy lehibe io vonono zareo ary farany motapitra maty ny apôstôly tena nandaitra tao amin'le tany Israely hoe tsy misy famonjena ntsony eto dia maty le anarana tsy azony Israely ny famonjena tsy azony tonoa ny narany dada Iava tsy afaka nipetraka ny narany Ôsoa rehefa tsy afaka mipetraka ny narany Ôsoa maty ny apôstôly nararotin'ny greka sy ny romanina am'izay novainy anarana hoe jesosy ny tao na hoe jesosy moa tamin'ny voalohany jesosy ny dikan'izany amin'ny teny raha dikany hafa firenena dia zay jesosy izay lasa hoe jesosy lasa hoe jezo lasa hoe jesoa lasa hoe jesosy lasa hoe jésus lasa hoe jizasy ny avarandry izy nainga avy miteny hoe jezoisy daholo izy hoe jesosy dia rehefa niala zay anarany Ôsoa zay satria tena hoe tsy afaka mipetraka ntsony dia nongotany zareo tsy afaka mipetraka satria vonoany apôstôly tsy afaka mipetraka satria vonoany Ôsoa dia nosoloany grika sy romanina zay no mahatonga ny hoe nisoatra masina ny testamenta vaovao dia nadika avy amin'ny teny grika ka raha vao nadika avy amin'ny teny grika dia anarana grika ny napetrany ao jésus ny napetrany tao na hoe jesosy na jesoa na jezo nanomboka teo dia niala anarany Ôsoa ary rehefa niala ny anarany Ôsoa dia novaina jesosy jesoa dia io nareo mivadika mpanota io nefa ny tenin'Andriamanitra ilay zanak'Andriamanitra marina dia miteny hoe tiany mamarina ny Ôsoa zao ny teneniny aza manota intsony zay le tena vrai Ôsoa zay na le teny Ôsoa tena marina dia comparé amin'izay nge le ataony jesosy jesoa hoe na jésus jizasy fa jésus jizasy na jesosy jesoa dia miara-milaza fa tsy maintsy mpanota satria olombelona ololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy tafitoana dia tsy maintsy manota nefa ny tenyle zanak'Andriamanitra tena marina teo hoe Ôsoa ny tena anarany tandefa meko moa le anarana satria zay le izy zao ny ataony tsy manota intsony zay miaraka aminy zay zany tena original ny soratra tato Ôsoa tanoteny baiboly ty saingy noho ny am'le hoe nisan'izay olana zay ampitena le anarana dia nararotany zareo grika sy romana novaina nataony hoe jesosy fa ny original Ôsoa porofon'izany ilay jesosy tsy mety mahafaka ny fahotana ary mampiditra fahotana foana mandraka androany tsy misy afaka fahotana zay miaraka aminy nefa mivakina ny tenyle zanak'Andriamanitra Ôsoa Jaona 5:5 vakio nge ny teniny zao ny teniny zao le tenyle zanak'Andriamanitra tena marina ry anaran'izy io Ôsoa ary ato amin'ity fanjakana masina misy an'izay adiady tena miaritra ato mihitsy zany zavatra zany hoe tsy mahay manota izay eno nge rehefa afaka izany dia hitany Ôsoa teo kianjany tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fa andreo anjonao zay raha tsy noho teo tsy ndritsika tsara efa sitrany ianao ka aza manota intsony fa andreo manjonao zay raha tsy noho teo lay tena zanak'Andriamanitra tena marina zany zay teo Ôsoa ny anarany dia miteny mihitsy fa tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy ato amin'ny Ôsoa toriny zay adiareny no etanao zay eto amin'ity planeta tera ty tsy miexiste amin'ity planeta tera ty zany toerana hoe tsisy fahotana zany naiza naiza fivavahana naiza naiza toerana amin'ity tany ty dia mpanota daholo ny olona rehefa ny miafina izy dia mpanota fa mody ho masina hoe zay mody tsy manao ratsy zany nateo olombelona kely raha tsy hainareo fa ny atao fanjakana masina misy an'izay ady arery ihany misy an'izany hoe olona tsy mahay manota intsony zany ary tena samy seho sehatra eo masony zao tontolo zao mihitsiny fa tena tsy mahay manao ratsy ary tsy mahay manota intsony zany ny eo amin'ny Ôsoa asiana ratsy izay ny misy fa zay tsy manisy ratsy olona zany mihitsy sanaty aminay zany tsy mahay manao an'izany zay raha izay hoe tsy mahay manota intsony aza manota intsony izy le zanak'Andriamanitra nefa nareo miaraka amin'ny jesosy jésus jizasy manota foana nareo zay ny proof fa tsy izy io jesosy nareo io tsy izy io jésus anareo io tsy izy io jizasy nareo io tsy izy io jesoa nareo io samy tsy izy io raha izay tsy afaka mamaly an'izany zareo fa zatra marina nge zany fa naporofona faharoa Jaona 5:9 zao daholo ny teny io zanak'Andriamanitra io eno nge rehefa ena tamin'le vehivavy janky izy dia hoy izy lay
dia tsisy nanameriko anazy tsony ny olona satria jehosoa zay tsy nanota taminareo nao ketora vato an'ity vehivavy tsanga ty satria netiny iny moa netiny jiosina keo aminy fariseo teo aminy hoe ahoana ny hevitrao fa ty vehivavy ty dia azony jangatsanga dia araka lalàna tokony toram-bato fa ahoana ny hevitrao dia tia ny teny Jehosoa aroy Jehosoa taminy aroy lera vehivavy tsy misy tompoko dia namaly Jehosoa za koa dia tsy manameriko anao mandehana fa am'izao sisy izao aza manota intsony mahazava be io teny io ataoko ngeda be mihitsiny aza manota intsony ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony ahoana nefa ianao mbola mpanota foana mandraka zao fa iza io miaraka aminao io zay le vokatra le didifolo tsy le Andriamanitra tsy izy arahanao Andriamanitra tsy izy nanararoatra ny zava-misy tao anatin'ny soratra masina dia io anao tsisy afaka amin'ny fahotana io laza ny vavanao fa tsy maintsy manota nefa izay mpanota ngeka avy any amin'ny devoly vakitsika avertissement ho anao izay mpanota dia avy any amin'ny devoly Jaona voalohany dia mieritrretanao dikan'izay Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ianao nge ty teny ty izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatrany voalohany dia io zany tenanao ianao izay milaza fampanota io avy any amin'izy ianao nefa ilay Jesosy na Jesoa iarahanao ny Andriamanitra fa zay atomponao any tsy mahafaka anao fahotana ary zany ny tsy mahizy andreo rehetrarehetra reo fa le Andriamanitra tena vrai mariko izy ny fitenenareo anazy lay tena réel dia zao ny teniny hoe aza manota intsony aventsika vakina mihitsiny aiza moa iny Jaona 8:11 dia petrakitsika tsara ty teniny ty hoe 8:11 ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony ary am'izao sisy zao dia aza manota intsony io ny tenyle zanak'Andriamanitra tamin'le vehivavy janga le Andriamanitra tena marina zany dia nametraka ny teniny hoe aza manota intsony dia le Andriamanitra tsy izy kosa miteny hoe manota fa amin'ny maha-olombelonao tsy maintsy manota ianao zany no matsizy an'iny fa mpiara-miasa amin'ny devoly izy mampanota olona satria izay mpanota dia avy any amin'ny devoly dia zay no mahizy any Jehosoa satria ny Jehosoa toriny zay ady azy miaraka aminy dia tsy manota intsony ary zany misy an'izao fanjakana masina zao efa olo efa manaroa arivo ny atao amin'ny fanjakana masina aty Madagasikara nefa ao anatin'izany toerana hoe tsy mahay manota izany tsony mahafinaritra na miainao izany aza tena mahafinaritra anjaranao koa mba miditra ho misy an'izay mba midiranao hisy an'le tsy manota intsony dia tsy ho any amin'ny farihy rehetra hafa fa mba hovonjena amin'izay ianao fa le tsy mpanota ny mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra moa zay le izay vakitsika ireny tenin'ny apôstôly mbola manamarina an'izany Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahaenina vakitsika zany Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahaenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy misy ota ao aminy zay rehetra olona miaraka amin'ny Jehosoa zany natao batisa tao amin'ny Jehosoa dia tsy mahay manota intsony mbola hazavaina amintsika indray moa le resaka batisa rehefa fampianarana manaraka ahoana zany ny ataonao mba hovonjeny ianao zay rehefa antena manaraka zay izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra tena mano io zany dia tsy misy ota ao aminy ianao zany zay milaza fampanota io tsy miaraka aminy ianao satria mbola misy ota ao anatinao amafisany zay teny zao amin'ny andininy fahaenina izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota tena tsy indrina mafy mihitsiny hoe raha tena miaraka amin'io Andriamanitra marino io ianao dia tsy manota zay le hoe Jehosoa no anarana zao toriko aminao zao tena tsy mahay manota zay miaraka aminy garantia 100% raha zanao tsy miditra any amin'ny lanitra ny lanitra aoko nareo tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitra ny lanitra Matthieu 5:48 nge vakitsika kely io zay ten'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka nefa vao mahazo miditra makany fa zay mitadalain'ny olona ianao lalàna nge zany le tompotrano any nge ny teny ty teny ty ny teny le tompotrano dia zao hoe tanteraka vao mahazo miditra ty tsy mahay manota intsony ny dikan'izay tsy mahay manao ratsy tsony ny dikan'izay ino tsara rio Matthieu 5:48 koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra izany hoe le tompotrano eny an-danitra dia miteny fa tanteraka vao mahazo miditra ty amiko aty tsy maintsy tanteraka nareo vao mahazo maka ty ka izy ny tompotrano normal izy mametraka ny fepetra hoe tanteraka vao mahazo makany ko masina n'izy
ny fahamasinany dia tsy lotono zay olombelona kely io. Ianao raha lazay ny fakakana solitra kina moa raha iny ianao rehefa tsy anaraka ny teny ianao fa atsipiny amiela ianao e. Zay natonga an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe tsy maintsy tanteraka, tsy mahay manota intsony ny dikan'izany a, zay ho mazo makany amin'ny lanitra ny lanitra. Aventsika amin'izay le teo hoe zay ny dikany hoe tanteraka, tsy mahay manao ratsy intsony, tsy mahay manota intsony. De noho amin'izay ny teniny Jaona voalohany 3:5 ary ny 6. Iny hoe nge ary fantatrareo fa izy no aseho anaisitra an'io tsy misy io tao aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota, tena conforme amin'ny qualité ny tenin'Andriamanitra teo. Zany hoe mifanaraka tsara mihitsy le ny tenin'Andriamanitra teo hoe mila tanteraka ianareo, any teo tanteraka dia tsy manao ratsy intsony. De inona tony? Fa izay rehetra manota, ianareo le milaza fa mpanota io zany. Ary mpanota anao hatramin'izay, dia zao ny tenin'Andriamanitra, tsy nahita an'io Andriamanitra marina ianao ary tsy mahalala anazy ianao. Zavatra hafa miaraka aminao io. Ho Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny devoly io ary entina mamitaka anao. Zanao zany mieritreritra fa zay ny tenin'Andriamanitra marina zay. Dao jerevantsika eny ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny azetiko hoe tena tsy manota marina ve? Dao jerevantsika eny 9:7. Jaona voalohany 7:7. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Anao zany. Izy anie zany nateraka io Andriamanitra io ny tena marina dia tsy manota intsony izy. Izay ny tsy maha izay ny tomponao io. Io Jésus, Jesasy, Jesosy, Jesona io satria mpanota le anao. Dia tsy izy io ny dikan'izany. Satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ilay voany resahana eo dia ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny fanahy masina. Mipetraka ao anatiny le fanahy masina satria ny fanahy masina dia tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia tsy mahay manota izy. Ianao zany matoa manota zany sady tsisy fanahy masina ao no afo io Andriamanitra tomponao io. Dia mbola hiaraka aminy ihany ve ianao? Fa Andriamanitra ny ka sady tsy miaraka amin'ny mpanotany, tsy mihaino mpanota fa tsy hipireny amin'ny elangenao e. Niaza mba maty ianao dia lazaiko anao, niaza mba maty ho ianao fa direkta any amin'ny elo anao. Manoro hevitra anao ny ambassadeur ny Eosoa tena miverenao amin'ny Eosoa. Ampy zay. Verena amin'ny Eosoa. Zay ny teniko androany a, amaranako anazy dia Jaona voalohany 5:7-10. Jaona voalohany 5:7-10 vakitsika aminarany Eosoa 17. Tsy dinika 17 na 18. 18 azafady. Jaona voalohany 5:18. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Raha vao nateraka Andriamanitra ianao zany dia tsy manota ny dika zay. Zay le olona natao batisa tao amin'ny Eosoa. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika zay koa le ratsy. Raha vao misy olona zany tafaraka amin'ny Eosoa ka vita batisa amin'ny Eosoa, dia hatrany dia tsy azo ny devoly-kasiana intsony zany olona zany a, fa hatrany dia olona madio jusqu'à la fin. Maramatapika ny fofonay, madio izy. Ato amin'ny Eosoa ihany ny garantie 100% zany. Zay no mahatonga ny ziady aminy antso anao hoe manatona ny Eosoa. Ary andao tao batisa ty amin'ny Eosoa dia afaka anao ho afaka amin'ny fahotananao. Ary zay ny amaranako ny teniko zany hoe miantso anao zany ao batisa mba voasasy anao. Jaona voalohany andray asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16. Raha tsy avakina amin'ny anaran'ny Eosoa izy a. Zao ny voalaza ato. Ianao zao no atsona amin'ity teny ity. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao ao? Ianao zao ny resahana amin'izany. Mitsangana dia miantso ny anaran'ny Eosoa. Zay hoe miantso ny anarany. Dia inona no ataonao? Ary aoka tao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Takina aminao mihitsy le baptême ny batisa zany. Avy ianao tao batisa. Dia ozy le malagasy eto hoe ahoana zany zay fa zay tsisy batisa ntsony eto. Dia mandehana ny ampitan-dranomasina fa zao nisy batisa any. Ary any misesisesy be ny batisa any. Manenjika any nareo. Taraiko. Rehefa teo vonjena dia zay samy manavitra ny tenany io. Mandofy kely makany ampitan-dranomasina ianao. Teto le batisa tsy ndrarainao. Dia makany ampitan-dranomasina ny batisa. Dia zay le izy. Ka zay le ten'Andriamanitra hoe mitsangany. Ianao io zany. Mitsangany ianao. Miantso ny anarany. Ary aoka atao batisa ianao sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Didina ianao tsy maintsy atao batisa. Araka le teny hoe zay mihitsy atao batisa no vonjeny. Dia tsy maintsy atao batisa ianao zany dikan'izay. Dia le batisa atao amin'ny Eosoa. Zao ataony ziady azy ao. Zany hoe didinao tsy maintsy manatona amin'izay ianao a. Satria ziady arery manao batisa atao amin'ny Eosoa. Ary tsy misy efa-tsy izy rery any. Atria izy rery any azo antoka ny amin'ny fahamasihany. Fa zava-be aloha zay ny lohalarana zay.
mba tsy siny zahatra manahirana tsony satria le batisa mantsy andresana fanahy masina ka le fanahy masina atao amiko daholo zay vao makany aminao. Nalàna ihany koa za mbola ampianariko anao hoe maninona tsy mety sy ady amiko le batisa satria le fanahy masina atao amiko fa tsy aizany makany zay vao makany aminao any atao amiko izy makany aminao. Raha tsy zany hoe za mampianatra an'izao hoe tsy mahay manota intsony zao ny toerana misy an'izany dia hipetrahan'ny fanahy masina ary tsy ady ihany mampianatra anao an'izany. Zay ny teniko fa eotsika aloha anaraka ny fanontaniana indray raha misy fanontaniana hoe zay ny atao hoe Yehosoa tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy zany. Noho ny tilikambo mombabe aloha izy dia nikorohany fiteny dia lasa samy manana ny fitenin'ny olona. Dia zay nampiovan'ilay anarana fa samy miantso amin'ny fiteny avy ny olona. Ahoana ny mahakasika izay tompoko? Dia zao ny valiny ny mahakasika an'izay dia zao tsy marina satria ny tilikambo mombabe ilay fantany aloha be tany fa mba hapetrako aminao ny fanontaniana ngamba zao tsy mbola mitilikambo mombabe zao. Zao vanantsika zao nge mbola anatin'ny tilikambo babely maninona nefa ny anaran'ny Barack Obama tsy miova fa président Barack Obama. Haintsika foana miantso président amérikana hoe Barack Obama. Président français zao dia misy hoe François Hollande teo. Haintsika tsara miantso François Hollande na mpanao gazetitsika malagasy hoe miantso an'izany. Haintsika tsara miantso hoe Benyamin Netanyahu zay premier ministre israéliana. Haintsika miteny zany entsika amin'ny vaovao mandeha zany. Ny président français François Hollande haintsika manonona an'izany. Haintsika miantso hoe Joe Biden haintsika manonona an'izany. Maninona laza anao fa rehefa miantso Yehosoa dia tsy hoe miantso an'izany. Zany atao hoe fialana fotsiny any amin'tsy izy. Ary ny fahamarinana tsy azo ovaina io anarana io. Zao mantsy ny lalàna. Amoaka lalàna aminareo za. Asan'ny apôstôly 4:12 tsy misy zahatra azo atao mihitsiny fa ny lalàna dia tokany io anarana io dia tsy azo oviana io tsy azo esorana. Asan'ny apôstôly 4:12 zao. Dia tsy azo ovaina io anarana io. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra no mena ny olona zay azotsika famonjena. Ny anarana zany tokana dia Yehosoa ary izao ny maha Yehosoa anazy io reriny mahafaka amin'ny fahotana. Ka raha tenanao hoe ka inge koronina fiteny dia zao hoe lasa Jesosy ilay izy dia tsy afaka amin'ny fahotana. Dia Petrao ihany rehefa tsy teo afaka amin'ny fahotana. Na tenao io ka nikoronina fiteny dia niova ohatran'izao dia meko ny résultat zay niantso Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasa tsisy afaka amin'ny fahotana dia Petrao ihany fa ho any amin'ny elana nge mpanoty dia amin'izay fotoana izay adalalana ianao. Ka ny motifetinao zany mampanipy anao any amin'ny elo dia adalalana anao retazona an'izany. Mazana ma zay teniko izay dia fanontaniana anankiray indray. Ahoana ny mahakasika an'ilay isatsika ny 2:7 tompo fa Isoa no voalaza ao fa tsy Yahosoa. Ny anaran'ny Yahosoa raha miantso Isoa ianao dia tsy afaka amin'ny fahotana. Ale Isoa no lasa Yesoa. Ny lalàna dia miteny fa any amin'ny tenin'ny Isaia no momba ny Yahosoa. Raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 5 firy izy iny Jaona 5:44 sa 43 zao vakitsika ilato aloha hoe aiza dia misy anazy. Ao amin'ny bokin'ny Jaona 5:5 tsy maintsy miverina kely ato mba no atsara kely amin'ilay Jaona 5:45 ina male izy nake vakitsika kely ny bokin'ny Jaona. Jaona 5:5 5:5 any amin'ny tenin'ny Mose no ijerevana ny anarana fa tsy any amin'ny tenin'ny Isaia. Zay tsy mampety an'io. Fa reny bokin'ny Isaia reny zany efa transformation daholo ny hita anatin'ireny. Fa rehefa ny tenin'ny Mose dia iny moa dia nanao mankany amin'ny Isaia. Jaona 5:45 azafady Jaona 5:45 aza ataonareo fa izao no miapanga anareo any amin'ny ray. Misy ny mpiapanga anareo dia Mose totantsio amin'ny ambony ato zany 46 Jaona 5:46 azafady indrindra. Fa raha mba nino any Mose anareo dia mino ahy satria nanoratra ny laza izy. I Mose no nitenen'ny Yahosoa direkta hoe izy nanoratra ny momba ahy. Ka raha vao nanoratra ny momba ahy zany Mose ny anarany zany no any mijerevony tekasy. Fa tsy any amin'ny Isaia. Isaia zany zatra zafikely mbola lavitra be taty. Ka raha mbola hoe amanjato ny lavitra be Mose tany amin'ny taona 1500 ano any. Isaia taty hatramin'ny taona -600 taty aty. 700 taona be zao ny elanelana. Aty amin'ny Isaia 700 taona ve no niaka an'ilay anarana. Fa hoy izy Yahosoa tany Mose no milaza ny momba
dia noho zany any amin'ny tenin'ny Mose jerena ka Mose no ny antso hoe Ihosoa raha amin'ny tenin'ny mpamonjy izy dia Ihosoa nanaovany anazy. Hitantsika zany arikatra amin'ny boky Nomeria ary nainga tamin'izay moa raha ny mpamonjy itsy nefa tonga antsika zany ny am'izay fantahina zay dia dirantsika izy Yahosoa zany dia famonjena izy ka ny dikan'ny famonjena amin'ny Jiosy dia Ihosoa zay natonga ny anaran'ny hoe Josoa mpamonjy ny dikany iny. Ny anaran'izy iny taloha dia Hosea ny anaran'izy iny. Dia donc avakitika zay tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny baiboly hébreu ny amakitsika anazy alakitsy ny kely fa tsy maintsy miditra ato tsika fa aleo tsika ny famonjena zany ny dikan'ny famonjena amin'ny teny hébreu jerevantsika ty Yahosoa dia famonjena ho an'ny olona rehetra izy zany. Zay na atao hoe Yahosoa Andriamanitra ihany famonjena. Dia andao raha vakitsika zay atao amin'ny bokyny Nomeria 13:16 moa izy iny Nomeria 13:16 Nomeria 13:16 tsy maintsy atsika no mijery an'izay zany zay. Amin'ny baiboly hébreu zany dia vakitsika ity teny hébreu io teny hébreu zao le ato amin'ny agositsika ato dia tia ny translittération io zany dia efa avoakatsika eto avy hatrany avakiko eto amin'ny translittération zay tsy mijery Eleshmot Hanashim Asher Shalak Moshe Latur et Harej Vaikra Moshe Loshea Binun Ihosoa. Ka Ihosoa moa zany Yahosoa ny tena marina rehefa avy teo ny anaran'izy io arikatra amin'ny momban'ny Ihosoa. Izy moa zany tsy mitondra anaran'ny dada Yava Ihosoa dia natao hoe Ihosoa no anarany. Vakitsika indray ny famakinan'io ato amin'ny teny anglisy. These are the names of men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea the son of Nun Ihosoa. Ato moa zany ataony hoe Ihosoa. Fa Ihosoa le izy dia zay natao le anarany hoe Josoa. Ihosoa le izy. Ka ny anarana ny Hosea taloha zany zay dikan'ity hoe and Moshe called Hosea the son of Nun Ihosoa. Ny anaran'ity Josoa ty zany Ihosoa taloha dia Hosea no anarany. Ka ny dikan'izay Hosea zay dia famonjena mihitsy ny dikan'io amin'ny teny hébreu ary lay famonjena zay nefany dia nadikany izy moa ity izy ity Ihosoa io ny dikany amin'ny teny hébreu Ihosoa dia nadikany dadabe Moshe hoe Ihosoa ary io Ihosoa io no nataony malagasy hoe Josoa ary amin'ny frantsay hoe Josué ary amin'ny anglisy hoe Josoa ohatraohatry tsy manaovany anglisy azy Josoa zay ny amin'ny teny anglisy zany. Dia io zany no antsoiny hoe Ihosoa ny ino iovadia lasa hoe Josoa zay. Ka ny famonjena zany dia fanomeny dadabe Moshe io le teny hoe dadabe Moshe nanoratra ny momba io Ihosoa io tinyteneniny amin'izay. Ka io Ihosoa io natao hoe famonjena. Dia Yahosoa nefany aveko tadiditsika tsara io no ndraitsika hiditra ato amin'ny tenin'ny Yahosoa hoe za dia mitondra ny anarany ray. Ny vakitsika tsara zay John 17:11 John 17:11 vakitsika indray ty John 17:11 John 17:11 lay teny hébreu ty dia tena hébreu tranainy iny nosoratan'ny Bibla masoretika zany Sefer Torah masoretika ny tiako tenenina zany hoe avy any amin'ny teny hébreu tranainy. Hébreu tranainy nanoratra an'izy zany dia efa nanomboka teny amin'ny taona 800 tany any moa zany ohatra ny kakaroana dia efa trano zareo nefa nanomboka nafantatra famarihana dia natao hébreu tranainy ny anarana dia novoavain-jareo moa taty aoriana le izy. Mbola fampianarana manokana mbola ampianarako anareo iny fa efa levako ny amin'ny fanontaniana. John 17:11 ary tsy eto amin'izao tontolo izao ihany intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao ary zao mankany aminao ray masino terizy ireo mianaranao zay nomenao ahy mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny marintsika. Terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy. Nomena an'ity zanak'Andriamanitra ity zany anaran'ny ray. Mitondra ny anaran'ny ray izy zany dikan'izay. Dia andao rehefa jerevantsika indray ny anaran'ny ray araka an'izay voasoratra ato amin'ity boky hébreu ity ihany. Ao amin'ny Sefer Torah. Ny atao hoe Sefer Torah zany dia ny boky hébreu tranainy izay misy ny tenin'ny Jiosy, ny tenin'ny Moshe, ny lalàna Moshe sy maro samihafa zany. Dia vakitsika araka amin'ny bokin'ny Exodosy ny hoe Shemot
Shemot chapitre 15 verset 2 et 3. Shemot chapitre 15 eto zany atantsika anarany dada Yahva eto a. Anarany dada Yahva. Ity le teny amin'ny teny hébreu. Ity phrase ity no jerevantsika io natao anisan'asika ny teboka maintimainty iny. De ia moa le anaran'izy io zany fitenena azy a ia. Ny famakinan'io zany de hoe ia. Araka ny hébreu zany. Raha mahita an'iny forme io zany nareo de ia ny famakinan'io zay zareo hébreu. Efa nomeko teo iny le izy. Averiko indrindra tsy nahita ny famakin'le iode C de ia. Iode C io. Iode de he ia ny famakin'izy io. De iverinantsika am'izay le izy a. Zao ny dikan'io famakin'ity zany. Azy vzimrat ia va eli lishwa zeheri van veu elohe avi varum menu. De ny dikan'izany amin'ny teny anglisy ato io teny jiosy io a de zao. Ia is my strength and song and he's become my salvation. He's my el and I will prepare him an habitation my favors. Zany hoe zao ny dikan'izany a. Ia is my strength. Any ny heriko zany a sy ny hirahirako de ia. Ka ia moa zany ny fiantsorana azy amintsika amina hoe halleluia. Zany hoe voninahitra n'Andriamanitra ia. Ka ny anaran'ny dada Yahva zany de misy anarana hoe ia ao aminy ao. Ray zay. De efa kitsika ndray amin'ny andiny fahatelo. Amin'ny baiboly hébreu indray aloha amin'ny Sefer Torah hébreu a. Iva ishmishama iva shmo. Ka eto indray moa zany de tsika rehefa efa nitany forme iva Yahva io. Io zao le forme Yahva ty ias ty. Io misy hasy eo a. Ny azy moa zany novany hoe zavatra hafa ny ato fa tsika tsy izay ndreky hafa nanoratireny ato de tsy mety io. Iny efa nisy transformation ataon'ny katolika romanina sy ny hafa de niova mihitsy ny izy zany de tsy mety le izy. De ato le izy a. Io zao le forme ia iode he de ve de he. Mbola ampianariko atsika io fa nohony am'le fantanao de mihitsy tsika eto zany. De izay no mahatonga ny hoe Yahva ny anaran'ity satria iode sy le voalohany teo le hitantsika sary ty. Eto misy teo. Ty. Ny famaky an'ity forme ty a. Io izy io amin'ny farany asesiny gauche ambony io a. Ny famaky an'io de ia hitantsika ty. Ty. Izy ty. Azy ivy zimrat ia. Ia famaky anazy. I zany. Io. Ka rehefa ia ny famaky anazy a. Vaty atao. Ka rehefa ia ny famaky anazy a de ny famaky an'ity koa zany ia dikan'izay. De zay mahatonga hoe ia va. Ato amin'ny anazy tsy novakiny le ia fa nataony hoe i apostrophe de hesy va satria misy manoovanova io de tsy napetra ntsony le marina. De raha vao manoovan'io hoe ievana eovana salam'izany de trany de tsisy afaka ny fahotana. Fa ny famaky an'ity zany araka ny tena anarany hébreu de Yahva izy io. Yahva. Vakitsika am'izay ato 15:3. Ato moa navadiky ny ave indray satria le katolika nanoratra anazy de lasa ohatran'izany. Yahva izy man voir. Yahva izy Yahva his name. Zany hoe ty iode hasaviasy ty zany Yahva ny anaran'izy io. Zay. Ka teny hébreu moa izy io le hébreu a. Iode he vava he. Fa novaovain'ny le olona taty orina le original de lasa nivadika le izy a. Ka raha vao nivadika io de tsisy afaka ny fahotana ntsony. Zay ny repera farany aminareo a. Aiza le anarana mahafaka ny fahotana de zao toriny zay ady azy ao le izy. Ny akoatran'izany tsisy afaka ny fahotana nareo. De ny anaran'le Andriamanitra ray zany de Yahva. De jerevantsika fotsiny moa le ty ia eto ambony ty hoe ty moa tsy afaka novainy ty ia. Io le ia io zany. Ka raha ihany ny famakiny ty iode sy ty ia ny famaky anazy a. De mazava azy fa Yahva zany le makato. Jerevantsika am'izay nge le ato hoe io le Yahva io. Ty le Yahva ato zany. Iode sy a de ty le Yahva hitatsika io. Yahva. Ny fanoratana ny famakinany ty ihany ty zany a. Ty soratra ty io. Io ambony io zany ambony gauche a de ny ambany le ambony gauche io. Io zao le Yahva de ty ty koa izy ty Yahva ty ambony ty. De io izy Yahva ny fanoratana azy. Le voalohany ia de le faharoa va. Zay no mahatonga izy Yahva. Ty le voalohany zao hitatsika io a de misy tohiny. De le tohiny efa nisoratany hoe va.
nefa le voalohany ny vakiny hoe ia de zay ny mahiavahany io de zay na raha ny Andriamanitra re zany iavah io izy io iavah io le de iavah ao ambany de mitondra ny anarany ray le zanak'Andriamanitra re ny vakitsika teo mitondra ny anarany ray izy io hoe ray masina io ray masina hoe terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao de mitondra ny anarany ray hoe izy zany ny dikan'izay zay ny anarany zanak'Andriamanitra marina zany mitondra ny anarany ray izy hoe de hoe de iny iny am'izay no lefa tsika rika hatramin'lay iny le Osea teo de zay moa le numérie 13-16 izy teo numérie 13-16 afindratsika makaty am'izay le anarana zany hoe manao complémentaire anarana antsika zany de apetrakitsika eto le izy io le Yoshua io le Joshua zany io de ampidiriny eo am'le Yoshua io fotsiny naran'ny le zanak'Andriamanitra io misy zao raha miteny jiosy io farandrilo izy am'teny jiosy de ampidiriny eo zany anarany ray de mamoaka ny hoe Yahoshua zay natonga anazy nataony ziady foana hoe Yahoshua satria mitondra ny anarany ray izy ka le io zany de miampy an'le Yoshua de lasa hoe Yahoshua any hoe soratako eto zany izy vonareo zay mijery amy tele avetikely fotsiny mbola iverenatsika moa izy io fa nohony am'le fantenefana andeha de sy maintsy mamaly ziady de sao le izy zany fafatsika kely ty narany ray hitatsika teo ataotsika fotsifotsy no anarany ray de Yoshua ny anaran'le Joshua de ty le lasa Joshua ty amy baibolinareo any de no Yoshua no mpamonjy satria Yoshua mpamonjy narany ray Yoshua mpamonjy zany hoe no mpamonjy ny dikan'izao de io no namoaka ny hoe de mitambatra io le anaran'le zanak'Andriamanitra zao atsoko foana zao hoe Yahoshua ary zay ny antson'io anarana io afaka amin'ny fahotana daholo mariko fa anarana tsy tetỳ tany io fa anarana tany amin'ny lantsilanty io fa nampidiriny aty aminareo zay de io Yahoshua io narany mpamonjy ary zay miaraka aminy afaka tamin'ny famonjeny zay zany mivaly temenan'le olona tarikatra hoe Isaia 52:7 milaza fa Isoa no voalaza ao fa tsy Yahoshua de mazava be fa ny anaran'ny Yahoshua mihitsiny no izy ary Isoa io tsy mahafaka amin'ny fahotana io na atsono azy atsova nge de tsika raha afaka amin'ny fahotana zany ianao hoe forme abréviation daholo nge reny ataon'ny mpaminany reny fa tsy io le izy de ozy ndray ianao hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana rehefa mino fa nifantsika teo amin'ny hazofijaliana izy de zay no zava-dehibe de be dehibe ny afaka miteny nifantsika tany hazofijaliana ty jiolay telo no teo de mety ekenao zany tena akaika ty koa fa izy satria telo no nifantsika teo ilaina le anarana satria mety tsy loka taty am'le fa na io atao amy gauche na atao amy droite tsy manana anarana koa io zany tsy mampety an'izany hevitranao zany telo nge ny arany nifantsika te ary be dehibe io lefa nifantsika teo amin'ny hazofijaliana ka diso zany hevitranao zany ary fomba ny romanina no mamantsika olo amin'ny hazofijaliana ka firy zay olo nifantsina teo zay de fa nilaza izy fa zay mahafaka amin'ny fahotana ihany no izy satria zao ny teneniny aza manota intsony ka zena tsy misy miteny mihitsy ny aty hoe tsy ny anarana no zava-dehibe fa ny finoana ka le izy ary le ninonareo iza le ninonareo fa zay ninonareo hatram'izay tsy nafaka amin'ny fahotana de tsy izy ezy zany fa zay nino any Yahoshua kosany afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony zay no izy zay ary zay na feno an'le fepetra ozany hoe tsy ny anarana no zava-dehibe ko manizy miteny hoe atso ny anarana manizy miteny hoe minoany Yahoshua de vonjeny sy ny ankonanao aonizy nyteny andray tsy marina zany teninao zany oke tsika jera zay tezy hoe minoany Yahoshua iza moa izy asan'ny apôstôly 16 film zay ohatsy zay tsika kely vetivety le izy asan'ny apôstôly 16 30 31 32 zay rehefa am'izay asan'ny apôstôly ahoana izy nyteny an'ity teny ity koa na zany hoe tsy important ny anarana
zany na to hoe ediredina dala zany e mialatsiny kosa ny fitenena fa marina mihitsy le teniko hoe ten'andriamanitra ve mitenenao hoe minoa ny eosoa de vonjenao sy ny ankoanao lenao milaza hoe tsy important zany ho an'le olona metaka an'zany zany de manitsy sy aday hoe aza manao an'zany fisainana zany fa tena tsy mety tena lasa rediredina ianao asan'ny apôstôly toko enambiny folo 30 asan'ny apôstôly 16:30 ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjenao inona zany ataoko mba hovonjenao de hoy izy ro lahy taminy minoa de tsy nasiana anarana raha mieritreritrynareo eto misy anarana minoa ny Yahosoa tompo de vonjeny ianao tsy ny ankonanao rehefa tsy miantso an'io anarana io zany ianao de tsy voavonjy zany ianao zany hoe mbola firazina de volona anao an'le teny teo hoe rehefa mino de zay de ampy zay manohitra ny teny Yahosoa zany atreto nitsindrina mihitsy ny mientsoa ny anarana ianao ilain'io anarana io zany anarana zany itorina famelan-kelo ka tsy misy anarana hafa fa tsy izy ihany Yahosoa no anarana tsy maintsy antsoina io Yahosoa io vao mety important le anarana andikan'izay profony zany asan'ny apôstôly 22:16 reke fa tsika ndreny asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly 22 de ny 16 vakitsika aminaran'ny Yahosoa ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana miantsoa ny anarany de dinao zany antsoan'le anarana ko anao milaza fa tsy important le anarana anao fa fampianarana diso zany aza manao an'zany fa tena tsy mety ho an'zay manao an'zay fihevitra zay andriary de Jaona 19:19 nosoratan'ny Platon amin'ny teny grika sy romana le anarana teo amin'ny azy fijaliana aza mandaingy ny anarana de tsy niova fa le frazy no niova ohatra ity no Yahosoa mpanjakan'ny jiosy de Yahosoa tsy miova raha miteny frantsais le roi des juifs raha miteny anglais izy hoe Yahosoa the king of Israel juif ohatran'izay zay ny voalazan'ny famarina raha atao amin'ny teny hebreu misy zaho tsy mahay tsy andika an'zany koa ny tena marina raha ohatra ny raha karoako sy haiko mikaroko an'izay fa za tsy mahay tady anao teny hoe prapapa tsy miditra am'zany koa za fa raikariko andray haiko io zay le izy kanefa tsy any amin'le teny hebreu sy ny grika ny ilaina fa za ro noeksy amin'ny teny anakolo de telo zay raha malagasy hoe tiany mpanjakan'ny jiosy Yahosoa mpanjakan'ny jiosy amin'ny teny frantsay Yahosoa roi des juifs amin'ny teny anglisy Yahosoa king of Jews Jew satria zay ny narany amin'ny anglais Jew ka rehefa miteny amintsika am'zany de zao ny anarana anao propre raha tsy niova fa tsisy ny teny hoe ary de niova ny anarana deke vakitsika ny Jaona 19:19 hoe zao jerevantsika ndray zany rediredy be zany niova hatrany amin'ny anarana no vakitsika ty Jaona 19:19 antsinantsika rehetra le tokantrano hoe aza manao eritreritra ohatran'izany fa zany any angely mavoanareo lasa mitsipy any amelo amin'ny zatra tsy aminatiny ary Plato nanoratra Jaona 19:19 ary Plato nanoratra anarana ka napetana ary Plato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny azy fijaliana ary zao ny voasoratra teo Yahosoa avy a Nazareta mpanjakan'ny jiosy firy iny moa 19 iny ao etoidratsika le izy Jaona 19 roapolo ary zany anarany zany de novakiny jiosy maro fa akaiky ny tanàna ny tany zay nanomboana ny Yahosoa tamin'ny azy fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny hebreu sy romana sy grika zany tsy ny anarana le nisoratana tamin'ny teny romana sy grika fa mba mieritrereta ny anarana ke tsy miova mihitsy ny ohatra atsika zao mahita tsara ny anarana hoe filompena malagasy dia nandeha tary lasany France ny filoam-pirenena malagasy de ny filoam-pirenena Andry Rajoelina de lasany France ohatra zany ataory amin'ny teny frantsais zay le président Andry Rajoelina est parti en France zay raha ataontsika amin'ny teny maso de samy manana zay itiako tenenina zany hoe ny anarana tsy iova zany noviny satria non propre iny ny anarana non propre de tsy azo ovaina mihitsy iny noviny fahadalàna zay manaova an'zany ina zany ekivalany anarana Yahosoa anao amin'ny teny hebreu raha misy ekivalany anarana ka ataony hoe Jesosy iza milaza fa ny ekivalany Yahosoa de Jesosy amin'ny teny grika ena amin'ny teny hebreu aza mety aladala ianao ny tehiteniteny foana ohatran'izany
ary nyteniteny foana ny Herôda ve no rahanao? Raha ataontsika hoe nanao foana tokoa ary zany Herôda, iza milaza fa Herôda dia afaka anaova anarany Ahosoa tampotampoka hoe aovay Jésus ty na ovay Yohaniny ty. Ary ny fitapitapesany Herôda ve ny andeha ho arahanao? Hoe Herôda zay mpanota lasa tsisy lavana anazy iny, zay namono anazy iny, iny ve ny andeha ho arahanao? Zany nge no maharatsy sainanao tena mariny. Tenin'ny Herôda zany no arahanao, ny tenin'ny olona namono anazy zany no arahanao. Olona mpamantsika ny Ahosoa amin'ny azy fijaliana ve ny arahanao? Ianao nge zany de volona amin'ny hevitra zany, de volo mitovy amin'ny Herôda ianao. Satria nyrediredina dalana ataon'ny Herôda ve ny andeha arahanao kosa ny ary. Zay ny fanazavana hoe adalàny zany. Fa ny olona ve tsy gaga hoe ahoana moa zany anaran'ity olona ty no vainao? I Ahosoa mpanjakany Jiosy ny azo ovana amin'ny teny marina, mpanjakany Jiosy no vavaina, fa ny Ahosoa tsy ovanao vinovino io ka ataonao hoe inona. Non propre n'olona io tsy azonao ovaina io. Fa raha miovy dia efa zatra efa tsy izy trony dika zany le teneninao io. Ary raha ohatra ny ka novainy Herôda dia vao mainge mpandrebireby mpandrabirabo sy mpanambany Herôda, dia Herôda mpanambany ve zany no arahanao? Fa raha ianao nge mba misy anarana ka ovainy olona ny anaranao, tezitra nge ianao. Dia Herôda efa nanamantsika anazy tao azy fijaliana ve ny andeha ho arahanao mba mieritrereta ny dikan'izany. Ny olona namono anazy ve ny andeha ho arahanao mieritrereta. Zay. Apocalypse 19:13. Ary ahoana le hoe mbola omena anarana vaovao ilay zanak'Andriamanitra io Ahosoa io ve le izy? Tsia. Ilay Ahosoa dia nomeny anareo etỳ an-tany. Izy raha mbola anana anarana izy any amin'ny bokin'ny Jeremia no ijerevantsika azy, ity ny anarany any. Ahosoa famarinantsika zay mandritra ndreo ke vakintsika zay teny eo amin'ny Jeremia zay. Jeremia 23 no vakiko ato mihitsy izy. De diso ary izao ny anarana nanona azy Iavà famarinantsika zay mihitsy izy. Jeremia 23 6. Jeremia 23:6 ny jerevantsika. Vaketsika manomboka amin'ny 5. Jeremia 23:5 dia ny 6. Raha vaketsika. Ino avy ny andro Iavà zay nanganako ratsana marina ho an'i Davida, ka njaka izy sady hoendy ary anao fihetsehana sy famarihana amin'ny tany. Io zany le tonga ary amin'ny fanjakana rivotoana io. Amin'ny andro no amonjenan'ny Joda sy andrian'ny Israely fahizay, fa amin'izao Israely tsy mandry. Ary zao aloha anarany zay anonoana anazy Iavà famarinantsika. Io le tenenina rikatra amin'ny bokin'ny Apocalypse io, raha tsy hainareo. Iavà famarinantsika ary tsisy may io fa ary tsy azo adika io fa dada Iavà, satria tsisy mpaminany nanonona an'io. Fa ny teny fotsiny mpaminany Jeremia hoe Iavà famarinantsika iny anarany dia tsisy miditra lalina amin'izany tsika fa mivoaka io anarany io. Fa leo izy tenany amin'izay ny amoaka an'io, zay hoe tsisy mahalafatsy izy ka rehefa antendry tsisy mahalafatsy izy dia tsy mila miteny akoatran'izay tsika fa mbola hivoaka io anarany io miandry anazy ho tonga. Fa ny amin'izao zany ny anarany atsotsika anazy dia Ahosoa famonjena. Ia no famonjena, dia zay natao hoe ia famonjena, Ahosoa ny dikan'izay. Ia no famonjena hoe dada Iavà no mpamonjy dikan'iny famonjena ho tsika, zay no tonga ny hoe ia famonjena. Fa amin'izany ny anarany indray natao hoe ia famarinana. Ia famarinantsika dia iny ny anonany an'izay dia aloha hiandry anazy. Zay. Fa ny anarany amin'izao Ahosoa dia mijanona antsika zany. Zay. Zay le dika le hoe tsisy mahafantatra afa-tsy ny anarany vaketsika ile Apocalypse 19:13. Apocalypse 19:13. Apocalypse 19:13. Za zao afaka manome an'io anarany io fa rehefa namoaka teny hoe tsisy mahay afa-tsy izy dia aleo tsy manao aventura. Zay. Tsy azo atao mihitsy raha vao niteny hoe tsisy mahay afa-tsy izy dia tsisy mahazo manao aventura mamoaka an'io satria mety zavatra hafa mihitsy no teneniny io fa mitovitovy amin'io nefa ny équivalence-ny ka tsy azonao atao miditra amin'izay. Satria misy fiteneny amin'ny lanitra tany fa tsy mitovy amin'ny teny Jiosy zany. Ary akanjo mbola misy toyny ity fa tsy 13. Apocalypse 19:16 misy fa tsy 13. Ary manana anarana voasoratra eo amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe
mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ile 19:13 moa tsisy mafana. 19:12 le izy. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany izy dia mamaha, ary izy mananarana voasoratra izay tsy misy malala akory afa-tsy ny tenany ihany. Mananarana izy zao. Mananarana voasoratra anazy manokana. Ary naran'efa ho avy etỳ mananarana izy. Zay. Ka izay no tonga amin'ny teny hoe ny anarany Yehoshua ny anarany amin'izao dia manana anarana. Za zao manana anarana be dia be za. Tsy ziady azy ihany ny anarako. Misy anarana hafa koa mitoy amin'izay. Fa teo aloha menantsika dia ampy zay. Yehoshua koa manana anarana izy. Fa rehefa nomena hoe atseo ihany menareo dia mijanona ianareo fa aza mitady hevitra ankoatran'izay. Fa rehefa zay dia tany dia miova io teny io manova ny tenin'Andriamanitra dadevanao dia fahianao raha vao zay ny ataonao. Tsy azo atao sandry izy ny dikan'izay. Mazava angamba zay le rehetra metraka fanontaniana hoe misy anarana izy fa rehefa tsy mbola nomena anarana dia zay dirana. Manana anarana mihitsy izy. Ohatranazy ao manana. Zay. Fa izy tsy mbola antsika ety an-tany ka anaovantsika resaka tsy mandeha amin'izay lomotra zany. Fa rehefa nomena antsika anarana hoe Yehoshua dia iny antsoina azy dia afaka fahotananao dia ampy zay anarany amin'ny manaraka any azy idiranao fa tsy fantatrao zany. Ary tsy tokony hiditra amin'izany anao satria tsy hainao zara tsy miditra amin'izany na dia mahay dia ina moa ny idiranao amin'izany azany. Zay fa dia miraso antsika fa mifarana teo indray ny fampianarana rehetrarehetra tamin'ny laharana fahaefatra antsika zany teo dia hiditra amin'ny laharana fahadimy indray antsika amin'ny manaraka. Zay zany fa dia miraso antsika samy teny Yehoshua misaotra betsaka ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny fahasoavany afaka nenao izay fampianarana izay tsika dia miraso antsika samy teny Yehoshua ary hivavaka antsika. Misaotra betsaka Tata Maria havanao ny amin'ny teninao. Misaotra betsaka noho ny amin'ny hatsaranao fa nomenao izao hatsarana izao tokoa. Dia ilay fiainana mandrakizay sy ny fitiavana sy ny fahasoavanao ka nay niainao izany teny izany, nay nandray an'izay teny izay, ary nay nizara n'izany teny izany any misy tokantrano mba ho famonjena ny olona. Tena marina mihitsy ny famonjenanao Yehoshua. Efa nomena ny teninao fanavotana ny olona. Efa nozaraina ny teninao ho fiainana mandrakizay ho an'olona. Vonjeo ny tsy mahalala rehetra, avotiny tsy mahafantatra. Efa tonga anao Yehoshua ary tonga izay ady hampafantatra anao. Vonjeo ny tsy mahalala rehetrarehetra mba hitodika aingana. Ho amin'ny fanatonana anao, voninahitra anao mandrakizay Dada Maria avao. Matoka fa maro no tonga saina resy lahatra hitodika ho any aminao. Vonjeo ny Dada malala ho ny tsy mahalala. Vonjeo ny maniry, vonjeo ny hafafiana rehetra izay mangetaheta ny fahamarinana. Anjaran'izareo indray zao ny famonjena. Misaotra Dada malala. Amin'ny anaranao Yehoshua malala no izany rehetra izany. Misaotra Dada Yavao. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika samy teny Yehoshua. Mafito izany fampianarana manaraka indray dia no mataholy azy.